Finaritra tompoko lahy, finaritra tompoko vavy, ankafaliana tanteraka izany no alorana anao indray vaovao makasika ny mety toetry ny andro amin'ity anio ity. Raha mikasika izay toetry ny andro izay ary dia efa lasa moa mihoatran'ny nosy ravavy ny tangoron-drahona izay narahantsika maso. Raha mikasika ny andrafitra ny mety toetry ny andro aty amin'ny nosintsika kosa dia aty amin'ny tendrony avaratry ny nosy iny sisa no tsy maro toerana ny atmosfera zany amin'ny ankapobeny zany dia saika ho maina ny faritra maro manerana ny nosy. Hojerentsika amin'ny atsipiriany ary zay toetry ny andro izay raha pitso malaina zao zany de ahitana oratandrivon-drahona aloha amin'iny tendrony avaratry ny nosy iny mahazo an'ny morotsiraky sava iny sy ny morotsiraky ny faritra Analanjorofo iny somary mandrahondrahona ny ilany amin'iny loatra mangoro ny ilany atsinanana Analamanga iny zay mety arahana erika ny antsefatsefany eny toraka zany ihany koa ny faritra Atsinanana fa de ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny takariva ho an'izay rapitso izay ary dia misy ny tandrivon-drahona zay mety arankotroko hatrany aloha amin'ny Dianazy Sava ary aty amin'iny tapany avaratry ny Analanjorofo iny somary ahitana orana malefaka ny faritra Atsinanana mandrahondrahona hatrany ny ilany atsinanan'ny ampovoantany manontolo iny mety arahana erika izy aty amin'ny ilany atsinanan'ny Vakinakaratra sy Moromania aty ibalika amin'ny masoandro amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra sisa. Raha mikasika ny vinany maripana kosa raha ho an'ny rapitso ary de manodidina ny 7 ka hatramin'ny 8 aty amin'ny faritra ampovoantany ary aty amin'ny morotsiraka atsinanana kosa dia 7 ka hatramin'ny 30 degré Celsius. Ny mafana indrindra raha ho an'ny rapitso dia 4 amin'ny 30 degré Celsius tazana zany amin'ny faritra Menabe iny. Mikasika ny fizotran'izay toetry ny andro izay ihany ary ho an'ny tontolo andron'ny talata ny tolakandro moa indrindra dia mbola mitoetra hatrany aloha zany ny oratandrivon-drahona amin'ny tendrony avaratra mahazo ny Sava sy Analanjorofo iny toraka izany ihany koa ny faritra Atsinanana somary andrahona amin'ny ankapobeny ny ilany atsinanany Analamanga sy Vakinakaratra zay mety arahana tandrivon-drahona ihany ho an'ny alina fa de ho maina tanteraka any amin'ny faritra sisa. Ny maripana raha ho an'izay talata izay ary de manodididina ny 7 ka hatramin'ny 20 hatrany aty amin'iny faritra ampovoantany iny 7 ka hatramin'ny 2 ny morotsiraka Atsinanana raha toka 2 ka hatramin'ny 5 aty amin'iny morotsiraka andrefan'ny nosy iny mbola midangana ny hafanana any amin'ny Morondava iny 30 degré Celsius. Ny amaranantsika azy kosa dia mitoetry ny andro ho an'ny tontolo andro ny alarobia ahitana orana hatrany aloha aty amin'ny tendrony avaratra sy ny faritra Sava mahazo ny ilany atsinanana Sofia mahazo ny faritra Analanjorofo ka hatreny amin'ny atsinanana ahitana tandrivon-drahona ihany koa ny ilany atsinanana Analamanga sy Vakinakaratra ho an'izay alarobia zay fa de ho maina tanteraka aty andrefan'ny nosy manontolo sy any atsimony nosy. Ny maripana moa zany raha ho an'ny alarobia de manodididina ny 7 ka hatramin'ny 20 ny aty amin'ny ampovoantany 30 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka Atsinanana ary 3 ka hatramin'ny 5 ny morotsiraka andrefan'ny nosy izay ahitana ny mafana indrindra any amin'iny faritra Menabe iny. De makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany manasanao amin'ny manaraka veloma tompoko.